Ya, miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ity fandaran'ny mateveny mahery moa ny fahafantarantsika azy lanonana manokana izy ity amin'ity androany ity satria dia androany nanorana ny trophée mahery ho an'ny taona 2024 sy 2025 miarabantsika rehetra ny tokantrano any amin'izao aly izao afaly miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau ny mateveny koa tonga somatsara amin'ity eto korandrano miarabanao mbola dia miarabany koa tsika rehetra izay tonga manatrika izao lanonana miavaka izao izay androzam-boninahitra ireo mpanao fanatanjahantena malagasy izay niveriny fandarana mahery fa navita dingana lehibe tamin'ny taom-pilalaovana 2024 sy ny 2024 sy 2025. Misy enina menada izy ireo no hotolorana an'izay trophée mahery izay amin'ity taona ity enina menada amin'ny avy amina taranja enina izany ankoatr'izay ihany koa anefa dia misy ny atleta anankiray izay hoe nisongadina anga izany izay no azo ilazana azy satria dia nisafidian'ny mpamaky ny gazety malaza ihany koa izy ity nareo mpamaky gazety kosa indray izany no nisafidy hoe izy no hitanay efa mendrika tamin'izay taona 2024 sy 2025 izay ho mety mari-pakasitrahana ihany koa izay atleta mendrika izay ary tsy adinoana izany mazava ho azy ianareo izay mpamaky naneo ny safidinareo telo mianada ianareo no hotolorana ny mari-pakasitrahana sy ny loka ihany koa ho fakasitrahana anareo tamin'izay fandraisana anjara izay raha izy renina kely ny tantara misy trophée mahery ity dia nanomboka tany amin'ny taona 2020 tany no nanapa-kevitra ny tompon'ny orinasa nivondrona matv zany fa omendanja manokana ny lafan'ny fanatanjahantena eto Madagasikara nanomboka teo zany dia nisafidy izay ny anarana hoe trophée mahery dia isa-taona dia nisy foana izy ity nisafidianana ireo atleta izay hoe mendrika nandritra ny taom-pilalaovana taona 20 sy 2025 nefany dia noho ny toetra rà nisy teto amin'ny firenena dia niato ihany koa ny fandarana ankehitriny ary dia niverina amin'ilony ny zavatra rehetra dia niverina ihany koa zany ny trophée mahery. Ny ampahafantarintsika voalohany angambany aloha izy enina menada izay hotolorana izay trophée mahery izay mbola isy ny fanadihadiana bebe koa ampahafantarana izy tsirairay avy fa izy ireo zany no anankefatra izy ireo efatra amin'ny rahalahy no tonga eto amintsika eto ny anankiroa kosa dia solotena no nalefany satria efa mila ravorahatra milalao any ivelany moa zany izy menada ny atao voalohany indrindra hitantsika ato i Mahavy Julio izay tsisy vina amin'ny petit bola lavalava intsony mpilalaon'ny US Cheminot izy anisany mahazo an'izay trophée mahery izay. Manaraka kosa dia Ibila Orlando izay moa no tena anarany fa ny anarana hoentiny any amin'ny taranja basketball izay tena anisany mampisongadina azy dia izay Ibila izay ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy latsaky ny 20 taona izy amin'izao fotoana izao izay anisany manoma tena hiatrika ny afro basket latsaky ny 20 taona izay atao eto amintsika tsara ihany mbola manamarika fa anisany safidinany reto atleta ireto dia anisany masitsivana dia ny atao amin'ny hoe taona zany izay hoe atleta mbola tanora dia tanora avokoa no ny safidina tamin'ity taona ity. Anisan'ireo tanora ireo ihany koa i Rafaralaiso Julien izy dia mpangaly ny taranja kickboxing anisan'ny tombon-dakan'ny Afrika izy navita zava-dehibe teo amin'izay fanatanjahantena izay tamin'ny ho an'ny Madagasikara tamin'ny taona lasa iny Julien ihany koa moa dia anisan'ireo isolontenan'ny Madagasikara hiariny voninahitra Madagasikara hiatrika ny fiadiana tombon-dakan'ny Afrika ho an'izay taranja kickboxing izay isorana natongavany teto na dia eo ary izay fandehanany ho an'ny Cameroun izay. Eo ihany koa manaraka hiajan'irina leopard izay mpanao kazakazaka lavitrezaka na ny marathon zany izay efa nanomboka tany amin'ny taona 20 sy 2025 izy navita dingana maro teo amin'ity CRT hatramin'izao ny mpanao marathon moa mazava loatra manomboka eo amin'ny 17 taona ny miakatra vao tena hita hoe hatraizany tena mahamafy azy amin'izao fotoana izao ihany koa izy dia anisan'ny manomana ny marathon izay tanterahana ny Korea Avaratra izay andraisan'ny Madagasikara anjara. Ny manaraka azy eo kosa ny fahafantarantsika azy angamba tsisy vina amintsika izy teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy anisan'ny andrarezana izay baolina kitra malagasy izay Menael Rufin izy dia misolotena any Gladison Henri Charles Gladison mpilalao mpanafiky ny ekipan'ny LGK Plus no nahafantarantsika azy tamin'ny taom-pilalaovana lasa iny Gladison amin'izao fotoana izao moa dia efa lasa nandranto mila ravinahitra atsy amin'ny Nosy La Réunion i Menael zany no safidiny ak
ny amboarany sy aka izay maro pakasitrahany androan'izay. Ary ny farany Andriambavilanitra tokana izy ihany koa misolo tena ny Andriambavilanitra tokana ao anatin'ity trophée mahery ity dia ny Andriana Ivonirina izay misolo tena ny Randrena Solution Randy mpilalao tenisy malagasy anisan'ny zandriny indrindra satria mbola eo amin'ny faha-efatra ambin'ny folo taona izy amin'izao fotoana izao izay miatrika fananana maro any Eoropa any izay anisan'ny namana ihany koa sady mpanao gazety no mpanao judo no namana ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ity izay diso mahafantatra loatra ny zavatra misy ao anatin'izay tontolo izay. Ya, izay ny mikasika an'izio zany izy enina minata izay hotolorantsika anyity trophée mahery ity amin'izao alina izao ny anomboantsika azy avy hatrany dia fampahafantarana fanadihadiana iray mikasika ny Julio Mahavy izay mpilalao baolina lavalava izany anisan'ireo safidiana azo ny trophée mahery amin'ity taona ity. Mahavy Julio isan'ny mpilalao ny taranja baolina lavalava vidin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena hotolorana trophée mahery noho ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny taranja baolina lavalava. Raha ny momba ny mpilalao ity dia nivoaka tao anatin'ny fianakaviana mpilalao rugby raha mahavita Vincent de Paul Yvonne Rainy izay mpilalao fahiny tao amin'ny Soave Masoandro ny Cosfa ary ny 3FB nenga tany amin'ny fototra Socate Poussin Julio tao amin'ny école de rugby école de la vie tao amin'ny kluban'ny Fitamiba. José Rakotoarson mpilalao ny 3FB izay ao anatin'ny Makiny Madagasikara no namolavola sy nanamboatra ny Julio ho lasa mpilalao ikiizana ankehitriny. Vao tonga teo amin'ny Sokajy Cadet Julio dia efa nilalao tao amin'ny division faharoa tao amin'ny kluban'ny Fitamiba. Avy eo izy dia nifindra tao amin'ny Stade Olympique de Lemirna. Tsikaritra izy zareo cheminot indray fa mpilalao ilaina ary manana ny maha izy azy Julio dia nalay ny deka indray. Nanomboka tamin'ny taona 2024 dia nilalao tao amin'ny top 14 tao anatin'ny ekipan'ny Besetroka izy. Manana ny mampiavaka azy manokana i Julio. Isa zany mavita individuel zay zany hitako mampiavaka anazy amin'ny olona miara-manao. Ohatrany ahoana le hoe individuel vitan'ny Julio zay? Ohatrany afaka mamono adversaire maromaro zany fa afaka mipasy namako dia libre namako. Mampiavaka namako manokana dia mavita mamono adversaire maromaro dia mipasy namako. Ianao ve le toerana tazomina eny ambony kianja ve mpanazatra ve nametraka anao sa ianao mihitsy ny safidy amin'ilay izy? Ny safidy mihitsy hoe 3 quart ny tena mety any. Tsy ny sport rehetrarehetra ihany rugby fa tsy manjatra fa misy ohatry ny sport rehetrarehetra ihany. Inona zao no efa ratra nahazo mafy ny Julio tamin'ny rugby? Ratra nahazo mafy tamiko tamin'ny rugby nilatsaka épaule. Tsy mitaitaina ve ny ray aman-dreny na fianakaviana hoe rehefa mahita anao milalao hoe atahorana hoe sao dia ratra iny? Misy zany tsy maintsy mitaitaina izy. Inona mbola tanjo Julio anatin'ny taranja rugby? Ny tonga lavitra ny tanjo. Joueur pro? Joueur pro zany tena tanjo. Tsy milalao eto fa hanao pro mihitsy ny tena tanjo. Raha ny fahitanao ny rugby eto amintsika sy ny lalana misy sy ny zava-misy eto amintsika mety azo antoka ve ny atongavana any amin'izany pro zany? Mety azo antoka, azo antoka. Tena zao no lalao hoe raisam-pirenena tena hitan'ny Julio hoe nampiavaka ny Julio manokana? Lalao rugby asety ny tena hitako nampiavaka anao tao aoriana. Toy izao ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny taranja baolina lavalava. Tompon-daka atao amin'ny division faharoa izy tao amin'ny club Aniangany tao amin'ny Fitamiba izany. 2024 tompon-daka lefitra teto Analamanga tao amin'ny top 14. Taona 2024 ihany dia tompon-daka ny Madagasikara top 8 ny cheminot izay nisy azy. Taona 2024 medaly volamena tamin'ny tournoi ny Aroi Sokajy Cadet io. Taona 2024 tompon-daka ny Afrika groupe B ho an'ny Sokajy Junior. Telo ambin'ny folo sy roa arivo laharana fahatelo teo amin'ny kanina ny Maki Senior ary telo ambin'ny folo sy roa arivo ihany dia medaly volamena tamin'ny tournoi Aseru Double Cup izay nitanterahana tany Sri Lanka. Ya, zay ny mikasika ny Julio iangavitsika avy hatrany ary Julio andray ho tonga hiakatra ety handray izay trophée an'izay. Iangavitsika ihany koa tsika tehaka ihany koa iangavitsika ihany koa Andriamatoa Davidson
tompona ndraikitra voalohany eto amina TV andolotra n'izay amboara sy ny mari-pakasitrahana ny trophée ho an'i Julio zay. Monsieur Mavy Julio zany ndraikitra atao mahavizy sy nampiara-miasa sy nafifa-mahery tena koa faly zay manolotra anao ty trophée mahafinaritra noho ny amin'ny zava-bitanao teo amin'ny sehatry ny rugby zany. sary aka sary kely zany Julio sy ny talehan'ny fanoratana eto amin'ny TV. Après, si vous coulez le poignet de main, voilà. fanjanina tokana Julio tao anatin'izay fotoana nalaovana rugby zay ohatrany somary miazakazaka be dia nalaza tapoka Julio tao anatin'ilay tontolo nivoaka tapoka nanomboka teo amin'ny Sokady Junior midika inona ho anao zahay. Faly dia faly ny tovolahy tena faly hiatrika ny kanasika zany zao hoe inona ny hoentin'ny Julio zany ho an'ny Madagasikara amin'io. Afaka miteny ve Julio fa ho an'ny Londres tsika amin'ny 2024 afaka miteny afaka manome toky mety toky fandetsika fandetsika satra betsaka afaka mamonjy toerana isorana betsaka zany Julio zay nanome toky fa ho an'ny rugby manokana moa zany dia manana lalao agoavantsika amin'ny voalohan'ny faraparan'ny volana Jona sy voalohan'ny volana Jolay any izay hiatrika ny fanitsanana ho amin'ny mondial 2024 izay atao any Londres fandritran-dalana amin'ny ihany koa ny fiadiana ny tompon'akan'ny Afrika groupe A izy io izay ho tanterahana eto Madagasikara. Ny atletantsika manaraka indray taranja basketball mbola nakoako eto amintsika indray amin'ity taona ity ny fiadinan'io tompon'akan'ny Afrika ho an'ny latsaky ny 20 taona ny Afro Basketmen latsaky ny 20 taona izany izy dia niveva anisany niary voninahitry Madagasikara tamin'ny taona lasa ho an'ny latsaky ny 19 taona tsy izay izany fa irahajaniana Orlando tena anarany ibila no fahafantarany maro azy ndeha ho fantaritsika ny mikasikazy. Anarana ry nanako matetika tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina ny anarany bila nandritra ny Afro Basketmen nalatsaky ny 12 taona natao teto amintsika ny 13 amby 2 arivo. Rariny loatra zany satria anisan'ny mpilalao nisongadina nandritra ny fifaninanana kontinentaly i rajany aina Orlando. Io zavanseho io zany no mipetraka ho tantara tsara indrindra teo aminy hatramin'izay nilalaovan'ny basket. Raha ny filazany dia izany antso ny mpakafy zany no nampirisika azy hatrany hanavitra ny ekipe pirenena malagasy rehefa tojo olana. Taona tena marina zany 16 amty. Tena nanomboka tamin'ny taona 5 taona zany bila nanomboka nanao basket. 15 ans. 15 ans nanomboka nanao basket tamin'ny club anina dia taiza. GSP dia maître mampanazatra tana majeur. Inona ny tena toerana manavanana ny bila rehefa eny ambony ili dia afaka manomeny araka ndraindray. Raha mihoatra amin'ny hoe mpilalao mitovy taona aminao inona ny hitanao hoe tombony aminao? Ohatrany hoe raha ohatra mpilalao mitovy taona amiko zany mitovy taona aminao ohatrany hitako ambonimbony zany expérience nakay mandelatra anazy ohatrany ohatrany zany. Fa ny rugby eo amin'ny sehatry ny hoe basket amin'ny ankapobeny fany mbola sainy biay. Inona ny tena hoe fahatsiarovana tsara indrindra ho an'ny bila teo amin'ny nanaovana basket? Tena fahatsiarovana tsara indrindra tamin'ilay Afro Basket isesty hoe mba anisan'ny nanavitra ny ekipa ihany. Inona kosa fahatsiarovana ratsy indrindra? Fahatsiarovana ratsy indrindra tamin'ny faharesena demi-finale. Ankoatr'izay inona ny afatra ao amin'ireo tanora zandriny mbola milalao anatin'ny basket? Mikotrana mafy tena tsara zany tena hoe mikotrana mafy fa amin'izao araka nambolazan'ny fédération teo zao hoe efa misy camp basket hoe pépinière commencé rena ragnombola kely zany formena tsara mikotrana. Marina fa ankoatra ny maha mpilalao basket malaza azy dia nosafidia ministera ny fampianarana sy ny UNICEF
ho maso ivony tetikasa ho fampiasiana ny ankizy transekoly ihany koa ibila ny volana septambra 2012 izany indrindra no natonga azy anyme afatra ireo ankizy zandriny amin'ny tokony andehanana miditra an-tsekoly. Ankoatr'izay dia manentana ireo ankizy zandriny mpilalao basket ihany koa ny tenany ilofo amin'ny taranjo io teny mbola kely. Zay zany momba ny pila zay pilalao basket miandry azy tsika zany amin'ny volana aogostra amin'izay fiadina ny tompondakany Afrika izay izy no tolorantsika ny trophée manaraka angafineno hiakatra ty amin'ny plateau. Tsona ihany koa Ramatoa Rosa Rakotoza, secrétaire général ny fédération malagasy ny taranja fototra athlétisme anome ny amboara ao an'ny pila. Bila fihetsem-po amin'izao hoe nahazona ny trophée mahery zao ianao sarotsarotra aina hitananao raha tsy niakatra anao an'izao fampifindronana izao. Faly miarabantsika rehetra fiainan'olona sy faly miaraba nareo mpikarakara koa raha tsisy azy ireo tsisy oatra zao. Ina le fantenesana fihetsem-po aloha nandray amin'ity trophée mahery ty avy. Fihetsem-po aloha tena faly de faly. Tanjona ozy ianao ny lalao any amin'ny NBA, iza ny tena ekipa tena fanirinao ary? Ekipa hoe ilalaovana amin'ny NBA zay? Tsy haiko izay mandray anakay foana. Raha i Julio tanantanitsika hoe afaka manatena fa andeha ho any Londres hiatrika ny mondial tsika amin'ny rugby, ianao kosa ahoana hibatany amboara ve tsika itsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena amin'ny U18? Mety atokisana amin'ity ka afaka manome toky ka. Eny ary misaotra ny bila isika manome toky ihany koa izany fa dia olom-batsika izay afro-basket eo any latsaka ny valo ambin'ny folo taona izay. Ny atleta fatelo izay iraisitsika amin'izao hariva izao dia Rafaralaiso Julien mpengaly ny taranja kickboxing diso fantatry ny maro izy ao anatin'ny tontolo ity na dia mbola azo lazaina hoe tanora dia tanora ary dia alohan'izay nefa dia misy loha ny fanadihadiana izay momba azy nataontsika. Rafaralaiso Julien mpengaly ny taranja kickboxing 12 taona avy eo amin'ny club any Sagesse no misy azy. Noho ny zava-bitany teo amin'ity taranja ity dia resy lahatra tamin'ny mpanao gazety eto amin'ny fandarana mahery ka isan'ireo atleta hotoloran'ny vondrona ma-TV trophée mahery izy. Raha ny momba ny Julien no tantaraina fofoy dia miainga tamin'ny fitarihan'ny zokiny azy izy noho ny dirany teo amin'ity sehatra ity. Ny taona 7 sy 4 arivo izy no nanao kickboxing voalohany ary tsy mbola nanao aiady hafa afa-tsy ny kickboxing. Ny baolina kitra no taranja anankafizy ny talohany nanaovany ity taranja ity. Nitondra ny Julien tety firenena maro ny kickboxing toa ny Gabon, Hongrie, Macédoine, Maurice, La Réunion ary Brésil. Fahatsiarovana tsara ho azy ny fandrombahana ny anaram-boninahitra mahatompon-daka eran-tany. Ningana tamin'ity taranja kickboxing ity mbola kely teo amin'ny 7 taona teo angamba no netomboany dia hatramin'izao 12 taona zao. Fa nieritreretra ve ianao hoe anao kickboxing sa taranja hafa ny eritreretinao? Natonga nanao le kickboxing aloha ndalako nanao dia nitazona nanao dia nitarisiny dia izao nanao kickboxing zao. Fa inona no nataonao teo aloha? Nanao tara foot zany natao teo aloha. Baolina kitra. Fahitanao azy afaka miaraka ve zany kickboxing sy baolina kitra zany ianao milalao azy? Afaka miaraka aloha izy any amin'ny foot zany angalana le vovokaina fotsiny ny ilaivana azy zany hoe fanalana azy zany le foot fa le kickboxing ny tena fitera hoe angalana vovokaina sy ny tany. Rehefa ao anatin'le taranja kickboxing inona ny tena manavanana anao rehefa le manao combat zany? Manavanana ny Julien nandresaka izy zany anandresaka teknikana pied-point pied zany tena manavanana Julien. Inona ary ny azo lazaina hoe tanjon'ny Julien ao anatin'ity taranja ity?
Hitondra avy ny kickboxing zany de hitsana anatin'ny combat pro. Toy izao ireo zava-bitany Julien nandritra ny nanaovany ity kickboxing ity. Vice champion d'Afrique tany Gabon tamin'ny taona 2024. Médaille d'or tamin'ny light contact tamin'ny coupe du monde tany Hongrie tamin'ny taona 2024. Médaille d'or tamin'ny semi contact coupe du monde tany Hongrie any ny taona 2024. Champion d'Afrique full contact teo amin'ny latsaky ny 10 kilao tamin'ny taona 2024 teto Madagasikara io. Medaly alimo amin'ny semi contact championnat du monde io tamin'ny taona 2024 tany Macédoine. Champion de Madagascar SCAD senior ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Champion de Madagascar SCAD junior ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Meilleur combattant toute catégorie confondue tamin'ny taona 2024, 2024, 2024. Champion d'Afrique tamin'ny zone 4 ny taona 2024 catégorie latsaky ny 750 kilao low kick ary nandresy ilay champion du monde Fabrice Bolok. 2024 médaille d'or champion d'Afrique zone 4 tatsy amin'ny nosy Maurice low kick kosa indray io latsaky ny 10 kilao ary laharana voalohany tatsy amin'ny nosy La Réunion tamin'ny tournoi de l'Océan Indien. Manaingany Julien mba hiakatra ity andray ny trophée-any avy. Antsona ihany koa Andriamatoa Marcel Rakotomalala lehibe ny Fédération Malagasy ny taranja baolina lavalava nolotra izay amboary izay. Arabahina Julien isan'ny nahazo trophée mahery raha iverenana kely le izy teo mahotry ny azy lazaina hoe raha ny zava-bitanao zany de tena efa mafy faran'izay tena mafy ianao amin'ity taranja kickboxing ity manao ahoana fijery ny fiarahamonina an'izay tsy matahotra ny Julien dolo fe ny ankizy aty an-tanàna rehefa fijeren'ny fiarahamonina ny Julien moa izy mpanao kickboxing tsy araka le eritreretiny hoe mafy be Julien fa any amin'ny kickboxing izy mafy be. I Julien saivina ihany izy dia anisan'ilay mpilalao baolina kitra ihany koa izy araka nambara teo ary izy dia tao anatin'ilay ekipa batany amboara tamin'ilay tournoi mahery izay nikarakarain'ny Madeves ny ekipa ny mahery zany tamin'ny volana Desambra tamin'ny taona lasa iny izy ny anisan'ny mpitarika izay ekipa nandravanga izay nivoaka mpandresy tamin'izay tournoi zay. Tsisy natahotra tsy natahotra ny mpilalao mpifanandrina tamin'iny natahotra ny Julien. Natonga nareo nandresy? Tsy natahotra ny Julien izy tamin'ny tsy fanta zany mpanao kickboxing Julien fa mpanao football tamin'ny nanaovana le foot. Ho an'ny Cameroun nareo amin'ity herinandro ity hiary ny voninahitry Madagasikara amin'ny fiadiana ny tompondakan'ny Afrika inona ny tokony men'ny Julien ho an'ny Madagasikara? Tokony menan'ny Madagasikara dia hitondra médaille d'or mody eto Madagasikara. Ya isaorantsika Julien nanome an'izay toky izay fa manantena zany tsika fa rehefa tafaverina eto an-tanindrazana ny délégation avy any Cameroun dia hitondra médaille volamena ho an'ny Madagasikara. Ny atletantsika manaraka indray azo lazaina hoe izy nizoky indrindra zany amin'ireo enina menada tolorana trophée mahery amin'ity taona ity izy ihany koa zany no azo lazaina ihany koa manana traikefa anisan'ny betsaka ho an'ny tontolon'ny zakazaka lavitra ezaka ny marathon tena tanterahany dia i Janirina Andriaparan'izay indeo jeretsika avy hatrany mikasika azy. Isan'ireo atleta nosafidin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena eto amin'ny MATV hotolorana trophée mahery ihany koa i Janirina Andriaparany. Raha ny momba azy dia zanak'Andriamatoa Randriana Arvelo GG Eugène izay mpiazakazaka vahiny tao anatin'ny kluban'ny Knaps izy. Tao amin'ity kluban'ny Knaps ity i Janirina Andriaparany no nanomboka ny azakazaka ny taona 2007 SCAD cadet izy tamin'izany. Araka izany dia iray no namolavola azy ho lasa mpanao azakazaka lavitrezaka. Nosafidiny manokana io azakazaka lavitrezaka io izay hita mifanety tamin'ny toe-batany nanomboka teo amin'ny SCAD junior
amin'izay dia nisongadiny aja ary nanomboka nandrobaka naram-boninahitra maro teto Madagasikara. Ny taona 2024 izy dia nifindra ho atleta ny Kosfa indray. Niaiky ny fahaizan'ity atleta ity ny teo anivon'ny Kosfa ka nitazona azy ho miaramila raikitra. Nanomboka teo dia niaratra ny voninahitry ny tafika malagasy ihajan'izy nandreparany. Nisafidy ny taranja ho an'olo tokana ny tenako ho izy noho ny antony tsy fitovikevitra loatra eo amin'ny taranja iraisana. Sotranao aloha no mesaka ny fanontaniana. Ny tiako marihana moa zany ny natonga anao hoe nanao atletisme zany dia io ihany ny toe-tsaina tsy mitovy amin'ny samy atleta dia loko nanao individuel zany. Ny zavatra nisongadina angamba dia teo anivon'ny cross du quartier no nahafantaran'ny olona anahy tamin'ny fahazazana zany dia nanomboka niditra teo amin'ny hoe licencié moa zany aty amin'ny fédération zany dia voatery nanao compétition nationale zany dia teo amin'ilay compétition nationale io zany nitohizana dia niezaky ny tazona an'ilay vokatra foana jusqu'à hatramin'izao. Nitondra inona teo amin'ny fiainanao manokana ny taranja fototra atletisme? Ny taranja fototra atletisme moa zany azo lazaina hoe nampivoatra ny fiainako ihany le izy satria raha tsy nanao an'ilay fototra atletisme zany dia sarotra amin'ny olona ny hijery anahy ary eo ihany koa le objectif hoe ilaina ny fanompo-pirenena zany eo amin'ny resaka fanatanjahantena dia raha tsy nanao an'ilay fanatanjahantena zany sarotra amiko ihany koa ny hiditra tao anatin'ny club Kosfa zany satria nisy vokatra zany tao hitan'ny zareo zany dia niezaka nanatsara an'ilay izy dia voatazona ho atao amin'ny Kosfa ihany. Inona mbola tanjona eritreretiny aja ho atao anatin'ny fiarantsy ity? Ny tanjona zany dia amin'ity 2014 ity moa zany ny préparation tena goavana dia ny compétition natao tany Mali zany azo lazaina hoe taratra hijerena ny performance ihany dia ao ihany koa ny Corée avaratra izay amin'ny 13 avril ho avy zao dia eo ihany ny objectif zany 2015 Jeux des Îles dia après Jeux des Îles mieritseritsy ny tady an'ilay minima zany 2018 minima dia mba miparticiper Jeux olympiques amin'ny 2015. Toy izao ary no zava-pitan'ity atleta malagasy ity. Ny taona 2024 sy ny 2024 fa ny talohan'izay dia efa maro ny anaram-boninahitra efa azony aja. 2024 ary metaly volamena tamin'ny cross country teto Madagasikara io. Taona 2024 ihany metaly volamena tompon-daka régional ny Analamanga cross country. Taona 2024 ihany fahatelo amby roapolo izy tamin'ny marathon de Paris. Mbola io taona io ihany metaly volamena tamin'ny marathon de Saint-Paul tatsy amin'ny Nosy La Réunion. Metaly volafotsy marathon de Tana. Taona 2024 laharana fahadimy izy tamin'ny marathon de Bamako izay nitanterahana tany Mali. Taona 2024 metaly volamena tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny 5,000 metatra sy ny 2 alina metatra. Taona 2024 lalao irasam-pirenena niraisan'ny farany tany Bamako Mali ny volana janoary teo laharana fahavalo izy. Izay zany ny momba ny ajanirina andreparany hiankavininao hiakatra aty amin'ny plateau hotolorana ny trophée mahery. Antsona ihany koa Andriamato filohan'ny ligina Analamanga ny taranja baolina kitra anolotra ny amboara hoaniny izany mpanao azakazaka alavitrezaka izany. Mandatona kely eto aja fanontaniana. Aja efa betsaka ny fifaninana resam-pirenena fanandraisanao anjara taiza no hitanao hoe tena mafy indrindra hatramin'izay? Misaotra betsaka ny mpanolotra amin'ny fandaharana amin'izao alina izao dia miaraba ny mpanotrana ny fandaharana trophée mahery dia miaraba ny mpijery ihany koa dia ny voalohanteny dia misaotra antsika zany nanotrana izao fandaharana izao. Ny compétition goavana moa zany nandraisako anjara dia nisy ny
nanao mercenaire zany tao alareny eo resaka relais Saint-Benoît izy io dia zarery nanampy andry zareo tany tamin'izay dia misy renene misy maorisiana mixte zany le izy dia nisy zany ny accident kely tamin'izay fa ohatran'ny fanina zany teny an-dalana dia tsy tonga le baton tamin'izay zay zany ny hitako hoe accident goavana. Anisan'ny andeha ho arina mbala teo andeha ho any hiatrika ny marathon any Korea Avaratra ianao misy hoe fanomanana manokana tany Bamako nataonao farany inona no hoe mety ho fahasamihafana amin'ny fikarakarana sy fanomanana ny compétition anankiroa reo? Ny fahasamihafan'ny compétition ngamba dia le compétition tany Mali zany ohatran'ny hoe voalohany le izy amin'ny saison dia mbola sahirakirana ny préparation fa ny amin'ny Korea Avaratra indray zany efa mois d'avril le izy dia efa mitombo zany le séjour dia misy taratra azo tarafana ihany hoe teto ny leso ka tsy nety dia arenana kely zany le izy. Ny fanontaniana iray fotsy manetikitika ana Ihaja raha niantrika an'le azakazaka tany Bamako anao tamin'le voalohany anisan'ny hoe tao anatin'ny ady sy korota ny firenena io ianao rery ny malagasy tany ivelany tany tsy natahotra ve no mieritreritra hoe tia mikorotana be le firenena izay andehanana ty any Madagasikara ny vady aman-janaka ny fianakaviana za rery ny ty ianao ny azakazaka nefa laharana fahadimy saly amin'le miaramila ve ny hoe nentina tamin'izay? Saotranao amin'le fanontaniana iny moa zany tsy dia tena atao anatin'ny saina loatra satria sport no ale any matoa izy miinvite anao zany amin'ny resaka ohatr'ireny dia azo lazaina hoe milamina ihany le tao atoerana. Le korotana moa zany tsy dia tena hoe centre ville loatra fa lavidavitra n'le centre zany le izy. Misaotra ny Ihaja mirary soana koa amin'ny marathon de any Korea Avaratra amin'ny volana avril zao. Ny atletantsika manaraka dia Ramatokely Randrena Solution Randy izay pengaly ny taranja tenisy fosa indray mbola zaza mbola be mbola kely izy dia efa tao anatin'izany tenisy izany amin'izao fotoana izao dia efa miatrika lalao iraisam-pirenena maro misy fanadihadiana nataony namana mbola tiana mahakasika azy arahantsika aloha mialohan'ny hanolorana ny trophée ho azy. I Randrena Solution no zandriny indrindra ho tolorana ny trophée mahery 724 amin'ny telopolo mars ao avy izao. Avao 720 taona tokoa mantsy i Randy amin'izao fotoana izao nefa efa manana ny maha-izy sady raha eo amin'ity taranja ity. Avao 7 taona izy dia efa nanomboka niakatra teny Ankanja ka i Basile Ramanatoana no nanazatra azy tamin'izany mpanazatra mbola amin'ny tana azy ihany koa hatramin'izao. Tamin'ny taona 2024 i Randy nanomboka niatrika fifaninanana ray avy hatrany dia nisongadina. Anisan'ireny nahatombondaka ny Madagasikara azy teo amin'ny skady senior normany ihany koa ny anaram-boninahitra nahatombondaka tamin'ny fifaninanana ITF 4 Jeune Dodo ho an'ny latsaky ny 720 taona izay notanterahana tatsy amin'ny nosy Maurice. Ny taona lasa dia nitombo ihany izay zava-bitany Randy izay. Anisan'ireny nahatombondaka pirenena azy teo amin'ny 720 taonany 20 taona ary ny senior. Nahatombondaka ny Afrika azy teo amin'ny latsaky ny 720 taona nahatombondaka ny Afrika ihany koa nandritra ny Masters africain ho an'ny U14. Lava dia lava raha ny palmarès raha ho an'ny Randy azo lazaina fa mbola vao manomboka ihany efa ny fiainany ara-panatanjahantena amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny volana septambra teo moa izy dia lasa mpilalaon'ny Tennis Club Boulogne-Billancourt any France manara-dia azy amin'izany ny ray aman-dreniny manaraka ihany koa ny fisotry ny kariérany. I Randy Randrena Solution izay mitana ny lalana fadimy ao anatin'ilay tapakila fandraisana anjara ahafahanao mifidy izay ho mpanao fanatanjahantena metrika ny taona 2024 amin'ny alalan'ny trophée mahery. Tsika vetrana any André Rivelirina misolo tena ny Randy andray ny trophée.
Antsoina ihany koa ny colonel Nina Ruffin, izy dia tompon'andraikitra voalohany amin'ny fikarakarany Madagasikara, fandraisan'ny Madagasikara ny Afrobasket men ho an'ny latsaky ny 20 taona. Any randimo zany zao aizany misy azy mandehandeha be zany izy amin'izao izy any a Paris ny tena mipetraka ao amin'ny club Boulogne-Billancourt fa nirasera mivantana amin'ny aty Madagasikara foana ihany fa mandehandeha nanao tournoi tany a Dijon izy teo dia izy nahazo azy dia avy eo ihany koa izy mbola manenjika tournoi satria mila manao tournoi sy compétition be da be ampiakatra ny niveau any izy efa classé 2-6 any France dia mila mitady niveau tsaratsara kokoa fa raha eto Madagasikara efa anisany hoe milomano anaty koveta. Ny fantaliako iany anisan'ny atao hoe mpanao fanatanjahantena raha ny safidiana dia tanora ianao anisan'ny mpanao gazety manao ny fahitanao an'izay hoe tanorantsika amin'izao fotoana izao raha milafiny fanatanjahantena. Tsika zany afaka mandeha lavitra tena lavitra amin'ny resaka fanatanjahantena. Raha ndi tadidiko tsara 10 taona nanantona hoe mpanao gazety hoe mila tosika satria mila resahana foana amin'izay mahazo mpanohana ka zay no tena ilain'ny tanorantsika hoe mila mpanohana ara-bola, mpanohana ara-teknika ary indrindrandrindra mpanohana ara-tsaina satria tsika ihany koa manko betsaka misintona midina an'izay tafakatra dia mila atosika foana amin'ny rehetrarehetra dia raha ndia tena hoe zazakely manao tenisy adiny 5 any ambony terrain nanomboka 1-10 taona tompon-daka Madagasikara na mijery anazy tsemboka sy reraka raha malahelo ny tena koa mananjanaka ihany fa tena hoe safidiny nataon'ny ray aman-dreny safidiny arana natao ihany koa tamin'ny fédération zany zay isorako manokana misy ny TTN eto mila mandeha lavitra ny fanatanjahantena antsika malagasy dia any amin'ny 9 taona any tokony atosika zany ary amin'izao efa misy ezaka atao ministère koa amin'le sport étude zay misy ny ankizy latsaky ny 10 taona ny raisiny ao afaka mandeha tena mandeha lavitra mihitsy tsika amin'izay zavatra izay. Ny taranja tenismo ny fédération zay soloan'ny tenan'ny Andriamatoa Dina Razafy-Matratra zay tale teknika nasionaly eo anivon'izay fédération izay. Ny atletistika farany dia Gladison mpilalao baolina kitra tiraterina ihany koa tovolahy amin'izao fotoana izao fa efa lasa nila ravinahitra atsy amin'ny nosy ilarina eo araky ny nambara teo dia Eli Ruffin no misolo tena azy milohan'izay rehetra izay nefa dia fantaritsika ihany aloha ny momba ity mpilalao baolina kitra malagasy. Antony safidianan'ny mpanao gazety ny mahery sy any Henri Charles Gladison nampisongadina azy teo amin'ny fampidiram-bolina nandritra ny tompilalaovana 13 teo amin'ny taranja baolina kitra. Samy norombahan'ity lohalarany LGK Plus ity avokoa mantsy ny anaram-boninahitra mahampipity baolina betsaka azy indrindra teo amin'ny fifananan'ny liga Analamanga na ny teo amin'ny fiadinany tompon-daka nasionaly na ny teo amin'ny fiadinany tompony Amboara tranga izay tsy dia mbola hita loatra teo amin'ny tantaran'ny kitra malagasy. Fantaro ary sy fanandritra ny coupe de sélection régionale zay natao tany Sambava ny taona 2012 no nanomboka nahitany mpanazatra ity mpilalao ity. Ny ekipa vaovantiny Diana no nilalovany tamin'izany fotoana izany rehefa hitany songadina tao amin'ny ekipan'ny Pêche et Foi tany Antseranana izy nandritra ny tao mpilalaovana 12. Tany amin'ireny baolipoko tany ireny moa no nahitany ity club any avaratra ity any Gladison. Nanomboka nanao baolina ma depuis mbola kely zany nanao baolina le baolina quartier tany Diego dia tamin'ny 2011 za vao tonga teto Tananarivo tao Knaps sport natonavako teto dia za fa nanoentin'ny Knaps nanao baolina tany La Réunion nanao CCCO igny dia nifinja tato amin'ny Real Manakara teo dia zao Monsieur Michel teo igny nanao Jeux africains teo farany teo. Inona ny tena hoe hitan'ny Gladison tombony ho anao amin'ny hoe mpilalao hafa? Amin'ny mpilalao gasy zany? Mpilalao gasy. Ny tombony hitako io voalohany indrindra amin'ny vatana zany, manatombo kely amin'ny vatana. Inona ny tena hoe fahatsiarovana tsara indrindra ho an'ny Gladison?
fahatarivana tsara indrindra zao le tamin'ny farany teo tamin'ny match natao farany teo contre Seychelles United. Nanahoana ny ainana an'iny efa nieritreretina avy eo hoe ampiditra baolina tsy maintsy ampiditra baolina? Izy aloha efa nieritreretina retsy tana Seychelles satria ny raty occasion anankiray zay za dia anisan'ny voateny koa dia za manokana koa zany tsy maintsy hoe mirécupérer an'le faute nataoko tany dia tsy vonona zany efa voaeritseritra tsara mihitsy iny hoe io tsy voaisa na raiky na roa fa tsy maintsy hoe nanao tous les moyens zany mony baolina zay ny tanjony. Inona kosa ny fahatserovana ratsy indrindra? Ny ratsy indrindra tamin'le championnat ny Analamanga matetiky zany mahazo 2 fois jaune foana za zay ny hitako tena hoe ratsy indrindra. Inona zany no tanjona manaraka ho an'ny Gladson amin'izao? Tanjona manaraka zao andeha amin'ny anao baolina amin'ny La Réunion zao amin'izao amin'ny saison 2014 ity. Afatra ro an'ireo mpilalao baolina kitra zandriny avy amin'ny Gladson? Ny afatra moa zany dia mahiresa manao baolina fa tsara zany manao baolina dia rehefa manao dia manao tokoa. Raha ny tokony ho izy moa dia nanainga tamin'ity herinandro ity andeha hilalao atsy amin'ny USS Tamponaise atsy amin'ny nosy La Réunion i Gladson inona fa mbola apiditra baolina maro izy mandritra ny filany ravinahitra any an-toerana. Atsotsika ary himena ely Rufin solotenan'ny Gladson andray ny trophée any androany. Manasa Andriamatoa Bertin Andriamiaingana koa izay anisan'ny fantatra amin'ny tontolon'ny fantanjahantena izay anotra izay trophée izay. Mpanitsena sy ampitiavana zany dia amboary tempa akahirizantsika ny fifanana trophée mahery. Mena solotenan'ny Gladson ianao, Gladson ve zany zao no mpandimby anao anatin'ny ekipa pirenena zay ny tena fantatra aloha? Misaotra anareo aloha manome fitenena, misaotra antsika rehetrarehetra amin'ity nanomana ty lanona lehibe ty. Ika Gladson aloha hitako misy olo zamy zao engany izy tondra antsika andeha Coupe d'Afrique na Coupe du Monde satria efa teo zay fa tsy tonga tany. Raha mijery ianao tamin'ny fotoananareo sy ny amin'izao inona ny mahasamihafa azy inona ny mety ho tombony ho an'ny Gladson amin'izao moa inona ny hitanao hoe tsy mahafaka anareo raha izay teneninao zay hoe tsy afaka nandeha tany amin'ny CAN tsika tsy afaka nandeha tany amin'ny Coupe du Monde? Ny mahasamihafa izy io zany hoe efa saika nandeha Coupe du Monde zay sy Coupe d'Afrique fa tsy lasa satria hitanao le vilimanandalo fa tonga dia atsiboka amin'ny zandry atafara saiky varindrina fa aingany ifo amizay ireo mba ho lasa zay fa tena mbarako zany. Etanao Mena tsika izao nanao anisan'ny tena narary fo tamin'ny 2000 le izay nambaranao teo hoe tsy tafakatra tany amin'ny CAN tsika tadidy tsara tamin'ny Sareny tedavina lalao anankiroa teto Tanindrazana nataontsika hitany sy lalasantsika tamin'iny. Tsy nalasantsika tamin'iny zay tena teo hoe tena mbola marary aty ampokany izy satria matsiny ray andrindra za koa nisan'ny nahazo occasion ray tsy maty fa zay mahatonga za miverimberiko amin'ny Gladson engany ho anao amin'izay zao fotoana zao satria efa nanao teo zay fa tsy tafita dia engany anareo ray aman-dreny na mitodika amin'ny fédération football koa za Andriamatoa maty engany hitodika bebe kokoa tsy hoe tsy navita fa ampio reo ampio le banquet fa aminao la clé. Zay nahazo ny anjarany ireo atleta enina izay nitolorantsika ny trophée mahery tamin'ity androany ity.
mbola misy ihany koa nefa ity amboara-goavana ity ia io no atolotsika ho an'ny ilay mpanao fanatanjana tena mendrika zany izay nosafidian'ny mpamaky ihany koa miresaka an'izay mpamaky izay tsika nolo tena hidirantsika amin'izay amboara-goavana izay satria nomenanja tokoa ny mpamaky ny gazety malaza dia izy ireo aloha no hotolorantsika ny atao hoe fampanantenana nomeny ny mpitantana ny vondrona matv hoe izay mandefa tapakila betsaka indrindra misafidy ny atleta aty amin'ny matv dia hotanterahantsika izay fanolorana ny mari-pakasitrahana ny fankahirezana ho an'ireo izay nahazo ny larana voalohany faharoa fahatelo tamin'izay lalao ho an'ny mpamaky gazety malaza izay telo menada tokoa izy ireo no nomena ny loka zany amin'ity andro hoany ity angatahana avy hatrany agnatany aloha andriamatoa Davidson ohatra izay amboara ny loka ho an'ny mpamaky izay izay koa moa anisan'ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny gazety malaza atao anatin'ny gazety malaza sika no ny safidy any izay mpanao fanatanjahantena izay ny nahazo ny larana fahatelo aloha ny anomboantsika azy dia Andriamatoa Boto Gilbert lecteur mahafapo dia faly zay manolotra an'ity sarotsara mamatofoana malaza magazety mahery fantany natokana Boto Gilbert ianao zany anisan'le nahazo tamin'ito inona ny tena jerenao anatin'ny gazety malaza mazava ho azy moa zany fa le gazety malaza resaka sport ny tena jerenao anatin'le izy anikoatr'izay resaka sport tena tena mahafaninao isorana betsaka ianao amin'izay fankasitrahanao ny fanatanjahantena izay afaka midina ianao makasary miaraka sary miaraka ia larana faharoa Yaso Bertine zany larana faharoa amin'ny trophée mahery ia fanontaniana ihany koa mitovy an'le any Ramsey Boto Gilbert teo inona ny tena mahalinanao anatin'ny gazety malaza sport manao ana ary ny fahitanao an'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay eto amintsika raha fahitanao azy fahitako azy aloha raha ho anahy manokana aloha tsy afengo fa ny kickboxing aloha tena kickboxing tena tiako ary nareo zany nanoana mafy ny Julien Julien dia rehefa mahita na tsy gazety malaza fa rehefa gazety ka manamarika ny kickboxing dia efa mividy foana gazety malaza sy mahery eny aloha tena jerena va ao ny tena misy azy ia isorana betsaka ianao ny larana voalohany izay nahazo ny loka tamin'ity mpamaky ity dia raha Hervelo Noro Totso Patricia fihetsem-ponao fa ianao no nahazo ny atao hoe loka voalohany tamin'ilay lalao faly dia faly tena faly inona ny tena taranjam-panatanjahantena ankafiziny ianao atletisme tsy anontaniana tsony zany hoe izy nyfidinao tsy anontaniana tsony ia isorana betsaka isika tamin'izay misy ny fakana sary miaraka aloha amin'izao fotoan'izao amin'reto mpamaky ny gazety malaza ireto afaka misaotra atsika dia mbola manasa atsika misaotra ny fandraisana anjara mbola manasa atsika hatrany amin'ny famakinan'izay gazety malaza sy ny gazety mahery izay ihany koa indrindra tonga eto amin'ny fotoana lehibe tsika nonoa tsika rehetra ny atokantrano any tsika rehetra eto amin'ny matv amin'ity alina ity izy ary ilay mpanao fanatanjahantena nofidian'ny mpamaky efa tia ny amboara mbola mitodika any aloha tsy mbola hitantsika ny anarany afa dia raha amin'izy enina menadalo mazava loatra
ia tonga dia atsika ngamba manolotra azy aloha dia matoa filohan'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing manasanao izy ary ny atletantsika amin'izay mbola ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing Brian Andrenirina no natsoanao hiakatra etya izy amin'ireo zany no omentsika n'ilay trophée mahery amin'izy enina izay nisafidiny ny mpamaky hojerentsika angamba ny izany ao anatin'ilay amboarako avana dia tonga dia hitantsika any Andriamatoa Rafaralaisoa Julien hiakatra ety Julien Dio ty arabaitsika Julien tamin'izay fandraisana lehibe izay nomeny ny mpamaky gazety malaza azy izay afaka mamonjy toerana Julien fa Andriamatoa filohan'ny fédération ny taranja izay adidinao no nisafidin'ny mpamaky ny gazety malaza nahazo ny larana voalohany midika inona izay ho anareo amin'ny taranja kickboxing voalohany indrindra aloha dia miarahaba anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana mahery ary misaotra anareo satria izao zavatra ataonareo zao zany dia manome aina ho an'ny sport malagasy ary manosika tokoa ho an'ny reto atletantsika reto dia isaoranareo isaorana ihany koa ny groupement TV izay inoko fa manampy anareo midika inona izy ianao midika fa ataoko hoe fanampiana ny taranja ary midika ihany koa hoe mandroso le taranja ary ny tiako tenenina moa tsy hoe ny kickboxing rery ihany fa ny sport en général zany no hitako hoe tena mandroso tokoa amin'izao fotoana zao satria raha ny safidy an'reto atleta reto tsika eritreriny daholo nefa efa mandeha dingana lavitra tokoa amin'le sport malagasy tsika an'izay hoe misy avenir zany tsika atao anatin'ny ty ataoko hoe 10 na 10 taona zany ho an'ny sport malagasy isaorana betsaka ianao mitondra n'izay teny foy izay ho an'ny atleta afaka mamonjy ny toerana izay teonao isaorana atsika rehetra izay tonga teto isaorana ny filohan'ny fédération taranja kickboxing mitondra izay teny foy izay arabaina itsika rehetra atleta izay nitolorana trophée mahery tamin'ity taona 2024 ity amin'tinantsika izay rehetrarehetra izay ingambany dia atsotsika ny namana satompona ndraikitra ianko Mamrazafy izay ilaza amintsika mitina zany maraparana ianko ingamba zao fotoanantsika zao milohan'izay namana mbola tiana alohan'ny andraisan'ny namana Mamrazafy tenenana dia eto dia fa manentana sady atsika mpity fanatanjahantena itsika mpitantana fa hiavaka ny trophée maherintsika amin'ny taona 2024 izay feno 20 taona ihany koa ny vondrana matv amin'izay taon'izay ka hiavaka ny fandaharantsika amin'io fotoana io dia manentana atsika atleta anao ny tsara hatrany Ery tokolasy tompovavy dia fitintsika fofoy angamba mikasikasika indrindra ity atao hoe trophée mahery ity ny trophée mahery zany dia eo amin'ny andiany fahafolosika amin'izao fotoana izao efa nazavainy nanao teo le izy ary dia isan-taona no nanaovana ity trophée mahery ity noho ny antony arahantsika malala moa tao anatin'ny fahasairana anaty firenena sairana ihany koa ny gazety nanao niezaka nataony ny mpanao fanatanjahantena kanefa dia tsy afaka nasiana ity trophée mahery ity noverina amin'loany zany amin'izao fotoana izao ary dia ny nampiavaka ny trophée mahery zany tamin'ity taona ity dia ny fandraisan'ny nareo mpamaky sy ny mpijery ny fandarana mahery sy ny mpijery matv ary ny gazety malaza sy ny gazety mahery anjara tamin'izay fisafidianana ny atletan'ny taona 2024 sy 2025 izay
mazava moa fa tsy maintsy misy tanjona zay tsy maintsy apetraka izany a matoy ianao manolotra ny trophée mahery. Ny tanjona zay napetraka hatramin'izay ary hatramin'izao a dia famporisihina indrindra ny atleta ary dia fanomezana lanja ny ezaka ataon'izy ireny. Matetika moa rehefa miresaka ny atleta sika raha ohatra ka mamaky gazety sika na mihaino radio na mijery ny fahitalavitra matetika mihitsy dia fanakianana aza no azon'ireny atleta ireny rehefa ohatra ka hoe misy délégation mandeha ka mitondra vokatra ratsy avy any amin'ny toerana alehany any dia matetika ny atleta no omentsika tsiny zany hoe tsy nanao ny ezaka ary zay tokony atao kanefa dia mazava loatra tsy dia miankina loatra amin'ny atleta araka ny resandro atleta be deaibe miankina eto amin'ny nazo trophée mahery zay zavatra izay fa tsy dia miankina amin'ny loatra ny atao hoe faharesena na ny vokatra ratsy izay azony kanefa kosa rehefa ohatra ka amporisihina ireny atleta ireny rehefa omena ny toerana sahaza azy rehefa omena ny fanampina sahaza azy dia mazava loatra manaraka ho azy ny vokatra ka ny trophée mahery zany dia fiaikena fa dia tena nanao ezaka tokoa io atleta io ary dia zay no ampisin'ny trophée mahery. Tsara ihany koa ny manamarika fa hatramin'izay nisin'ny trophée mahery zay dia tanjona manokana ho an'ny atleta tsirairay ny atao hoe ahazo izay trophée mahery izay ary dia mino maromarina fa tamin'izy enina menada izay nahazo ny trophée mahery ka hoe ilay voalohany nahazo ny trophée mahery avy aminareo mpamaky dia mendrika tanteraka iny atleta iny izay amboara nomena azy izay. Fahatelo tiako ambara dia miarahaba manokana aloha zany anareo atleta enina menada izay nahazo ny trophée mahery tamin'ity indray mitoraka ity. Arabaina ihany koa ny fédération na ny ligue izay miara an'ireo atleta ireo dia arabaina manokana ihany koa indrindra ireo izay tsy mikely soroka amin'ny famporisihina amin'ny fanomezana lanja ireny atleta ireny resahako manokana eto ny mikasika indrindra ny ray aman-dreny izay manao ezaka be deaibe tokoa na amin'ny fanonana ara-bola izany na ara-pitaovana ireny atleta ireny io ihany koa moa mazava loatra ny fédération ary tsy azosika atao ambany zavatra ihany koa angamba ny ezaka ataon'ny ministera indraindray fa tsy dia matetika loatra koa akory indraindray amin'ny fanampiana ireny atleta ireny. Isaona manokana kosa ny groupe matv tamin'ny fanohanana anay mpanao gazety atao amin'ny mahery zany tamin'ny fanatotosana ity fandarana manokana amin'ny trophée mahery 720 ity. Isaona ihany koa ireo namana rehetrarehetra na ny nanampy avolavitra izany na ny nanampy akaikaiky kokoa tamin'ny fanatanterahana sy ny fanatotosana ity fotoana ity isorana ireo atleta izay nandray anjara tamin'ny trophée mahery ary dia araka ny tenin'ny nono sy mbola teo moa zany dia mbola amporisihina ianareo atleta rehetrarehetra mba anao ny ezaka izay tandrify ianareo zany anao ny ezaka hatrany hatrany mba fampitomboana vo ny fanatanjahantena malagasy ary dia mazava loatra moa ny firenena malagasy izay sotonareo tena matetika ao anatin'ireny fifananana zay raisanareo anjara any ivelany any ireny na ny eto an-toerana ihany koa. Isorana manokana ihany koa zany ianareo mpamaky ny gazety malaza sy ny gazety mahery ianareo nandray anjara tamin'ny fifananana ary ianareo mpamaky mpijery ny matv indrindrindrindra zay naraka ny fandarana ity hatramin'ny farany misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy. Efa nilazan'izay mpiara-miasa teo izay any ianao Razafy tsika moa zany ny fahafantarana antsika dia manana ny fandarana mahery tsika ny mandeha eto amin'ny fahitalavitra matv isaky ny alahady amin'ny 7:00 misy ihany koa ny gazety mahery gazety ny lehilahy moderne gazety ny fanatanjahantena mivoaka isaky ny zoma misy ny mpiara-miasa antsika amin'izay Tsona manokana eto zany ny mpiandraikitra ny raha ohatra ka mamaky ny gazety mahery nareo tsy mivokavoka fotsiny ny gazety fa misy ny mpanao gazety izay manoratra ny artikla dia misy ihany koa ny mpandrindra an'iny gazety indrindrindrindra antsona kely zany azafadindrindra liva fa anatina ety amin'ny plateau ety mba mahafantatry ny rehetrarehetra ny mpanatosa izay gazety mahery izay. Eo ihany koa ny namana Zakinora Kotomanana izay anisan'ny mpanao gazety atao amin'ny fanatanjahantena atao amin'ny mahery
miara-manatotosa ny fandarana mahery isaky ny alady manatotosa ihany koa ny gazety isaky ny zoma ireo zany zahay dimianada manatotosa ny fandarana mahery eo moa no namana Andrikina Patrika zay mandrafitra ny sary fa any ambadika any izy amin'izao fotoana izao zay mandrindra ny sary amin'ity lanonatsika amin'ity ariva ity entina amaranana ny fandarana ngamba lofo atsotsika izy enina mianada hiaraka aminay amarana izay fandarana zay hiakatra ety amin'ny lapeavy ety ya dia isorana manokana ihany koa moa zany ny pakasary rehetrarehetra ireo hôtesse nanampy anay tamin'ity fanatotosana ny trophée mahery 34 ity ny mpanao gazety namana rehetra ihany koa isorana daholo isika rehetrarehetra namana nankasary tamin'ity nanatosany sary zany tamin'ity riva ity dia ato amin'ny ankavanakato ny mamy Samuel zay makany sary amin'izao fotoana izao ato amin'ny akaviako ato kosa ny namana Stefana Razafy Mandimby zay anisan'ny mpity fanatanjahantena daholo ireto pakasarina ireto ary ny ary amin'ny farany ary dia ahitana any mamy Rasonaivo ary ny pakasarintsika zay eto ampovoany eto Tsiry Erakotoarson izy efatra amin'ny rahalahy zany no ny andraikitra ny fankanany sary tamin'ity lanonatsika ity isorana betsaka nareo efatra amin'ny rahalahy sy ireo teknisianina maro zay nitarika azy ireo Radro Arson zay atombadika ato Rodnaira Tsimbazafy zay mitondra ny familiana any ambony any ya dia izay zany tompolasy tovovavy aloha ny fandarana manokany trophée maherintsika tamin'ity andro an'ity tsy olany ny fisaorana apetraka ao amintsika rehetrarehetra tonga nandany fotoana teto amin'ny matv tamin'ity alina ity itsika rehetrarehetra ny atokantrano any ireo nanampy sy ny alana natosa rehetra izao fandarana izao fa dia mbola verina indray mampirisika atsika mpanao fanatanjahantena fa dia mbola avolenta ihany koa ny trophée maherintsika amin'ny taona ho avy iny ary dia zay ihany koa no ametra atsika ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray mandram-piona tompoko